Raha manana marika miona ny tompona andraikitra Eoropeana sy ny malagasy pila ravinahitra ny ivelany. Fakanan-kery ny tao ambilany be manao asa fanavotana ny mpitandro ny filaminana. Fitantanana ny fako eto andrenivohitra tsy dorana intsony ny fako fampiasaina teknolojia vaovao. Manaritra ny fiarabana tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasa mampanajana izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farangy. Manao fitsidiana any ivelany any Eropa ny filoha Marc Ravalomanana amin'izao fotoana izao. Filoha nasionaly ny antokotiko Madagasikara no sady filoham-pirenena teo aloha ihany koa. Fandaram-potoanany niona amin'ireo malagasy sy mpila ravinahitra any antoerana iresahana manokana ny raharaham-pirenena sy ny fandraisana anjara ny antokotiko Madagasikara amin'ny fokonan-doha-pirenena izay eo atao eto amin'ny Madagasikara. Nanomboan'ny diany niona tamin'ireo tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny vorona Eoropeana atao Bruxelles ny tenany. Nisy ny resadresaka ny fanaovany tamin'ireo tanora tany antoerana izay arahantsika manaraka izao ny antsipriany izay eo amin'ny sariny Ridjarandriaralainy aina. Niona tamin'ireo tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny vondrona Eoropeana ny filoha Ravalomanana Marc omaly nandritra ny fandalovany tao Bruxelles. Zava-dehibe ny fanaovana adsisika amin'ny mety sy ny fiaramiasa amin'ireo firenena tandrefana izay tsy azo idivirana intsony manoloana ny toe-java-misy eto Madagasikara. Ilaina araka izany sy ny fifanankarozan-kevitra sy fifandresen-dahatra ampitoviana ny tadinokanga sy anamafisana ny fiaramiasa. Tsy maintsy anaovana lobbying be reto. Izaby ny firenena, misy firenena tsy latsaka ny 12 azotsika raha miasa. Ny Alemana zany ny Frantsay indrindra, ao koa ny Anglisy, ny Anglisy motsato. Fa na zany ary izy afaka manome influence ihany izy. Dia ohatra zany koa ny Hollandais izay tena spécialiste amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Ary ny zavatra anankiray azo adino ny Espagnol sy ny an'ireo manana ny traikefa. Dia tsy maintsy atao izay ananatsika hery ilazana andreo mandresy lahatra. Satria tsika nge tady ho adinony, ary tsy hoe tady adino fa tena adinon'ireo Eoropeana sy ny tandrefantsika. Ary ny loza ary, tena misy mieritreritra tady anao embargo à Madagasikara. Efa tsy izy tsony zany Madagasikara zany, efa tsy silana azy tsony. Tsy miaraka amintsika tsony zany. Zany mahatonga amin'ny fahasaran'ny Madagasikara. Ny azo adino fa ny 3.20 isan-jato na fa miantra izy amin'izao fotoana izao. Ny vola fanampianan'ny Madagasikara dia avaty ivelany daholo. Ka raha ohatra tsika miaraka amin'ny partenera mahantra na faible, na tsy manao komena, ny tsika mibe indrindra. Manamafy ny filoha Ravalomanana fa mila ahitarika mahomby Madagasikara amana ny olana fototra iainan'ny vahoaka malagasy sy fampifanarahana ny zava-misy iainana sy ny tanterahany. Tsy ilaina intsony ny endrika fampitahorana na fandrahonana na fanagadrana fa mila olona akaiky azy ny vahoaka malagasy, mahafantatra ny marary azy ary afaka maniolany. Nahitsy ny tena nilaza fa ny laharam-pameana sy ilain'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana dia ny fitaovam-pamokarana azon'ny sakafo filana fototry ny olona fa tsy tafondro. Fa ny ahitarika sazy antsika amin'izao fotoana izao amin'ny situation misy Madagasikara dia zavatra miantraika amin'ny vantana aingana dia aingana ny vahoaka dia atao hoe pragmatika. Sy ny fahaizana manazava amin'ny olona hoe miaraka aminareo akaiky nareo ary anampy anareo amonjy anareo fa tsy fampitahorana na fandrahonana na fandagadrana. Faharoa ny ahitarika dia araka ny resako anao foana hoe ilaina dia ilaina manao an'ilay izy amin'ny fitiavana an'ilay olona, tena fitiavana raiky raha mihitsy zany hoe inona reny mba ataoko mba hatonga ny olona manodidina mba hanana fa oro ny manodidina. Avela ilay olona hanana fahafahana malalaka, aneo ny heviny, anao ny fahaizana sy ny talenta men'Andriamanitra azy. Ny ilain'ny olona amin'izao fotoana izao nge tsy tafondro na materiel tsy mandeha reny na reny ihany reny, fa ny ilainy ny sakafo hohanina, ny ilainy ny fanatsarana ny famokarana, ary ny tena indrindra ilainy dia ny miaro ny aina sy ny fananana. Zay zao ny tena ilainy. Tsy azo ekena ary tsy itovizana hevitra ho ny filoha Ravalomanana ny fanaovana ny tanora ho fitaovana fotsiny. Tsy itovizako hevitra amin'ny olona dia atao fitaovana fotsiny ireo tanora na manipulation fotsiny anaovana azy. Tena ny tanora tena mila zavatra misy fiantraikany amin'ny fiainana. Tsisy tanora zany mahavita rery aloha
raha tsy ampiana amin'ny zavatra eo am-pelantanana entiny anangana le orinasa kely ataony a entiny iainana tena ny loza de le fampianarana ozy a tsy vitany hoe mitotongana fotsiny fa tena tsy mety satria le tanora ndray maino le mpampianatra noho le fitaovana tsisy ary le mpampianatra tsy afaka manao ninina fa tsisy fitaovana ao tsisy ninina. Fantatra moa fa raha ny fandaram-potoana ny flora valmanana marika dia iona amin'ireo malagasy sy monina sy miasa any an-toerana ny flora valmanana ny sabotsy ho avy izao amin'ny rora tolakandro ao Aubervilliers 26 rue de Moutier Aubervilliers fionana izay sy ny fifanankalozan-kevitra sy fandiniana ny raharam-pirenena sy ny fandraisana anjara ny antokontsika io Madagasikara amin'ny fokonan-doham-pirenena izay atao eto Madagasikara. Wampitaina eo ihany moa ny toyny izay dia ny filoha marika Ravalomanana mitsidika any ivelany izay fandao toizantsika ny fampahalalam-baovao mahakasika ny trangana tsy fandriam-pahalemana sy ny tranga mpiarahamonina ihany koa. Tovovavy iray 17 taona no nisy nikasa akankeriny tetsy volany iray Anosipatrana alina no takin'ireo mpakankeriny vola misanda 20 tapitrisa ariary ny fianakaviany ity tovovavy ity. Avitra soamantsara kosa nefa izy taoriny fidirana antsehatra nataony mpitandro ny filaminana. Mbola karoina kosa ireo navanona ny loja raha ny fanazavana. Narsesikarazafy sy mbola avatsara no mitondra ny antsipriana izay. Ny aina tao anaty tebotebo ny fianakaviana iray tety volany iray Anosipatrana ny aliny 17 jona atao ary fakanan-keriny ankizy telo menadaty. Samy saota karakasana karony ny rehetra teny samy tiarika daholo nandeha ankelan-trano. Dia ngamba sabo teo tamin'ny 6 teo ngamba nalatsaka kely teo zay efa samy nandeha tandro niantso anahy le olona hoe mila vola 20 tapitrisa ariary zay fa aty aminay zanakao karaha tianao velona zanakao dia alo avy volio. Napetraka ny velam-pandrika sy ny paikady rehetra mba navotana ilay zazavavy sy samborana ireo mpakan-keriny tokony ho tamin'ny 7 ora sasany alina no tonga teny Ampangabe Trandimy sy Anosibe ireo jolany tondra ilay zazavavy tsikaritra izy ireo anefa ny fisiany mpitandro filaminana ka nitsoaka avy hatrany izy ireo ary raikitra ny fifampitifirana ny fantoka tamin'ny famonjena ilay zazavavy anefa ny asa voalohany ny masonisag na ny service anti-gang vokany tafaporitsaka ireo olon-dratsy nandritra ny fifanenjehana tety anelakelan-trano na Anosibe. Lizy zany manontany ihany nareo hoe ahoana ny nazahoana ny zaza. Izy tsy fantatra mihitsy zany ny fomba nitondrany ny zaza satria nampanaovy be ny zaza. Dia rehefa nampitolany ny bosobe dia ohatrany raha matobe zany ny zaza. Dia ohatrany raha mifampisarika izy ny andala miady mpivady. Hoe mpivady miady zany ny fijereny olona azy. Kanefa moa rehefa nahita ireo mpitandro filaminana ny mpanao sity mahery le mpanao le mpakan-keriny dia navotsiny le jalakely natosiny tonga dia fatako ny mpitandro filaminana dia nienjehana. Araka ny fanazavana avy amin'ny polisy-pirenena fantatra fa naratra voatifitra ny iray tamin'ireo jola ary mbola karoina amin'izao fotoan'izao tsara kokoa ny mpitandro ny filaminana raha mitolo-batana izy ireo nitondra ny teny fisaorana ho azy ireo moa ny fianakaviany ity tovovavy ity. Fomba fampiasa amin'ny polisy moa zany dia isaorana azy satria nanao ny asany tsara tsy akasan-davana izy raha ohatra hoe tsy nanao izy mety tsy ho afitra ry zarako fa isaorana anazy aloha zany fandraisan'ny polisy andraikitra dia aritra soma tsara le zaza. Zay ny ava ny azo tenena fa dia misotrabitsaka ny manam-pahefana zany fa navitra tsakasan-davana ny asan'izy. Na dia tsy tratra le olona moa atahoana fa ny olona samy manana ny zavatra rehetra ny anay le olona sasany manao samy hafa dia lasa zay natafabitsaka azy. Tsy mbola nisy vola azon'ireo mpakan-keriny tamin'ity raharaha ity natolotra ny sampana eloka be vava kosa ny fampitorana mba hanohizana ny fanadiadiana sy hamantarana ireo tompon'antoka rehetra. Fatrano be iray ahitana rihana 4 nondrodana teny Andavamamba ny maraina teo. Olona 8 no taraiky tao anatin'ity trano ity. Samy niezaka nanao izay ivoana nandritra ny fiotsahana. Tsy nisy ny ananafoy ary tsy nisy ny naratra raha ny fanadiadiana izay natao. Narsesikarazafy sy mbola avatsara trandry no mitatitra ny antsipriana izay.
olona valo no ny hotsahan-trano tetỳ Andavamamba vokatry ny fanorenana tsy ara-dalàna ny orina teo ambony lakan-drano ity trano be ity tsy nanaraka ny fenitra ny fanorenana aka izay no niteraka ny loza teo amin'ny tany fito maraina zany a hoe andeha hivoko ny trano zay tao an-trano mbola tsisy mivoaka ny trano fa amin'ny fito maraina teo nyrodana io trano io zay menaka mbola tsisy tavavoaka ny trano mihitsy fa mbola tao anatiny sasany mbola natory zay voaka ny trano tonga dia nirodana tsisy azo raisina ntsony tsisy afaka ninandraisina ny zanakaisaky apoitra tao anatin'ny liana raha sy tafavoaka tao anaty superposé izy ny sotomina zay vao azo tsisy afaka mivoahana teo amin'ilay lalana le nirodana ny trano fa tany ambadika eto misy varavarankely ny sautine fa raha tsy zay dia nirodana tao anatiny tao poitra tao zay menaka azy trano tsy tsara orony le trano fotsiny tsy tsara fototra le trano zany zay misy maty tsisy maratra tavavoaka voalohany zay valy mianaka tao dia niefatra nefa nialasa nandeha dia niefatra nitafajanona tao zay niaraka ny zanaka hoe mbola natory atafatsoka aingana ny efatra tamin'ireo olona ireo raha mbola ny fampisotomana tao anaty fiotsahana kosa ny efatra ambiny tsy nisy ny ainana foy ary tsy nisy naratra raha ny fanazavana betsabetsaka ny entana simba tsy sasany koa mbola tsy azo fa mbola ao anatiny fa mbola mitotry ny vato afaka adiny roa eo vao afaka tonga zay vao namaly ny antso ay ny antso fa afaka adiny roa aty arina zay vao tonga any amin'ny havana aloha zao no atao vonjy taitra fotsiny fa tsy mbola misy trano mihitsy tsisy trano tonga dia tampoka tonga dia ho azonao zao fa tonga dia mihavana aloha miantra anao dia zay vao hitady trano ray roa telo zay tratran'io forodanana trano io teo le mpivatra sarboazy dia trano fanila teo an'lena oriny dia zay ny tena vo mafy ny tany BNZRC teo hoe trano tsy tsara fototra tsara tongilana zany le trano apotika avokoa ny akamaroany ireo entany reto fianakaviany reto no bataina afindra amin'ny havana kosa ireo entana sisa tsy simba ary tsy maintsy any amin'ny fianakaviana aloha no mipetraka ireo niaram-boina fa isan'ny loha hevitra iray izay mbola isan'ny mampiady hevitra eto amin'ny firenena indrindra fa eo amin'ny sehatra politika sy eny anivon'ny fiarahamonina malagasy ny tena fahitana sy ny fahatsapana ny ataony hoe fanavaozana raha maro no miandrara fiovanana eo amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena sy ny fomba fiasa eo anivon'ireo andrim-panjakana dia misy kosa ireo milaza fa mbola hitataratra atrandy ireo fomba fanao efa nankaleon'ny vahoaka teo aloha naneo ny heviny momba izany ny filoha nasionaly ny antoko HVM tamin'ity androany ity Andriamatoa Rivo Rakotovao izay nanamafy fa ny asa sy ny fihetsika hita maso no maritra raha tena misy tokoa ny fanavaozana na tsy hoy ny fanazavany rindra tsara ny tahiriny aina raha olona matsapa fa manohana ny fitondrana fanavaozana tsy amerina ny fihetsika fitendry ary fomba fanao izay nankaleo vahoaka ary nampiongana ny fitondrana teo aloha mbola ady hevitra eto amin'ny firenena hatramin'ny androandry ny momba ireo andrim-panjakana mpanao lalàna tafiditra ao anatin'izany HCC sy ny anteny miram-pirenena ny tazany maro dia ataony olona fotsiny no miova fa betsaka ny tsindry azolena mahazo ny pirahitany razana ataon'ireo milaza azy fa akaiky sy manohana ny fitondrana hoy ny filohan'ny antoko HVM Rivo Rakotovao anjaran'ireo olondreo aloha satria mbola miasa izy no manitsy mba hoany amin'izay etaetan'ny olona ampiseho amin'ny asany fomba fihetsiny ny zavatra ataony mba hifanojo kokoa amin'izay fanavaozana izay zany tsy miteheteheka sy manosotra menaka fotsiny akory fa fomba fiasany fomba fanehoan-kevitra sy hosana fotsiny akory fihetsika ireo olona inona ny tiako lazaina amin'ny fihetsika marary ane zao ny olona any amin'ny faritra any fa lay fomba mampanao na fanakejana nataon'ny solom-bavim-bahoaka sasany any amin'ny faritra any no averin'le olona ny olona manao azy fotsiny no solo fa sasany ary lasa milobava mihitsy hoe dry voamaiky andray ary manahirana kokoa satria fangaro be mieritreritra le olona fa rehefa député izy na vice président ny assemblée nationale izy dia izy no lasa président république an'ilay faritra zay ve ary le fanavaozany dia zay mahatonga le olona ka zay tenan'izy dia zay zany lazay koa amin'ny fomba fiasany amin'ny fanatanterana ny asany io ny sy ny teny atao sy ny fandaniana andro amina zavatra tsy mahomby zay no van'ny tompona andraikitra zay tokony samy andinika ary anatanteraka ny fizorana any amin'ny fomba fijery ho an'ny fanavaozana izay nomena andraikitra hoy hatrany Rivo Rakotovao mila tsaroana atrandy fa nisy fitakiana teto ka antony tonga ny fanavaozana izay atrehana amin'izao fotoana ny asa ny fihetsika ary ny fomba amampanao no hitsarany vahoaka sy ahatsapany malagasy fa tena misy ny fanavaozana hoy hatrany ity tompona andraikitra politika ity
misy fitakiana be dabe natao teo satria tsy nanao an'izay eritretiny olona fa niaro ny tombontsoam-pirenena reo rafitra reo tamin'ny fotoana tonga ary ny fanavaozana de reo any le olona eo de manohy an'izay zavatra nikanina na tonga nikanina mahatonga ny olona hoe leo mpanao politika mijery an'ilay fomba mampanao an'lay ao kosa le olona mieritreritra ary manana lehibe andreo manana président ny assemblée nationale reo manana andreo mpitondra ao reo de aleo eritreritra zao vory ny assemblée nationale mba mety manana fomba hafa izy anehoany heviny fampizarany hevitra manao tatitra mazavazava kokoa fa tsy ho fety fotsiny akory zay amiko zay mahatonga le mamelona izy io anenina tonga anay hoe raha vao io hoe fa raha mahatsapa zay zany le olona inona monina tonga ny olona milaza hoe raha vao le assemblée nationale manenina de miorina anatin'izay ve zany lay assemblée nationale zay nefa nitaninao a miezaka hoe amarina zany fa tsy zao tsony tokony fomba mampiasa atsika tsy ny député intsony a mety manana hevitra tenenina izy fa tsy izy akory a no mitantana ny mairie tsy izy no mibaiko ny préfet tsy izy mibaiko ny lehibe ny région sa asa samihafa zany mifandray zany mifameno zany satria zay ny fototry ny république démocratique zay fisaraha-pahefany zay maninony zay no ezahana aty amin'ny président république zao de mamaly mihitsy hoe zaho tsy miditra amin'ny raha-pitsarana fa maninona ny raha tsy mangaiky amin'ny fitondram-panjakana no miditra anatin'ny raha-pitsarana any amin'ny toerana misy azy ireo any aneny makaleo ny olona io hoe ina tohatra n'le fanao nakaleo atsika ny karatsika tena kianja no mbola ataon'ny sasany karaha manohana zao fanavozana zao le olona de tokony atsapany zany hoe zany kosa mampangetetany olona de ndotsika mba hiaraka hiezaka hiala am'izany fa tsy naomby ane zany tsy ampy ny filazana ho mpanohana ny fanavaozana raha tsy hita taratra amin'ny asa sy ny fitondrantena andavanandro izany raha mbola maro amin'ny malagasy no mahatsapa fa mitohy ireo fomba fanao nampiteraka tsy fahafaham-po tamin'ny fitondrana ny fandimby indrindra eo amin'ireo androm-panjakana sy ireo olona milaza azo akaiky ny fahefana dia fahadisompana antenana ho an'ny malagasy ny andrandra fanavaozana izany ny tena fanamby amin'izao dia fampifanarahana ny teny sy ny asa satria ny vahoaka no mpitsara farany ny fahombiazan'ny fanavaozana hoy ny fanamafisana fa ankoatra izay resaka androm-panjakana izay dia mbola isan'ny loha-hevitra lehibe ifanakalozan-kevitra eo amin'ny sehatra politika eto Madagasikara ihany koa ny momba ny rafitra ho an'ny fanjakana sy ny fomba ahafahana mampandroso mitovy ny faritra rehetra manerana an'ny Madagasikara. Misy ireo manohana ny fanjakana madinika isam-paritra, misy ihany koa ireo mihevitra fa ny fanjakana tokana no rafitra mifanaraka kokoa amin'ny zava-misy ara-toekarena sy ny geografia ny Madagasikara. Ho an'ny antoko-teza dia ilaina ny fanatsarana ny fanapariam-pahefana mba ahatsapany vahoaka eny ifotony ny tena fampandrosoana marina. Rindratsara ny tahiriny ena atrandy. Fahombiazana ho an'ny Madagasikara ny fametrahana fanjakana tokana anjakany ny fanapariam-pahefana. Tsy midika akory hoe ratsy ny rafitra hafa saingy raha ny toerana sy ny toekarena malagasy dia mavesatra ho an'ny firenena ny fizarazarana isam-paritra. Samy manana ny arena sy ny vokatra ao amin'ny isam-paritra ka hiteraka tsy fitoviana ara-pampandrosoana izany hoy ny filohan'ny antoko-teza. Mitaky fanatsarana kosa nefa ny rafitra fanjakana tokana satria io resaka fanapariam-pahefana io no isan'ny olana goavana eto amintsika ka tsy mahatsapa fampandrosoana fa famihinana fahefana na centralisme ny any amin'ny faritra hafa hoy ny fanazavana. Ny tsara indrindra dia état unitaire fa ny rafitra ny hiérarchie administrative anankitelo ihany fokotany io natao commune any ivelany ny ABN commune any ivelany any France ohatra ny fokotany eto amintsika io zany ny hoe base de faharoa commune zay atao karazana boîte aux lettres de ny fahatelo région de io région io reo ministère technique rehetra aty ambony de tokony mampidina ny technicienne au niveau régional ohatra ministère ny tourisme any misy tokony technicienne zay mijery micréer site touristique any amin'le région misy sy ny sisa ka mikasy zay ny tokony ho eto Madagasikara zany hoe fokotany collectivité décentralisée commune décentralisée fa boîte aux lettres ary ny région
dia any amin'ny région tena manao développement régional, manao économie régionale. Tsy tokony izy zany district zany, tsy tokony izy zany province autonome zany, tsy tokony izy tsony reny fa budgetivore ary mavesatra be. Pirofatra amin'izao mbola tsisy élection azo natao tamin'ireny satria mavesatra be. Raha mahakasika ny fifidianana eto Madagasikara kosa dia nilaza ny antoko-teza fa azo everina ny amerenana fikirakirana izany eo anivon'ny ministera ny atitany. Ny hery velona sy ny mpisehatra kosa nefa no mifidy izay apetraka ao ministry ny atitany raha ny fanazavana. Tsika manana rafitra misy an'ireo administrateur nianatra mikasika ny fanaovana élection sy ny sisa dia ny ao ministère ny intérieur manana efa mipetraka hatrany ambany ka hatrany ambony tsika dia mbola anangana seny indray zay milliard ny lany fa maninona tsy ministère ny intérieur nampanaovana an'io fa zao le problème fotsiny vahana le problème dia tsy tokony les ministres zany tokony consensuel ao amin'ny conseil national politique ao amin'ny ino izy tao ao amin'ny zay raitran'ny parti politique rehetra sy ny acteur politique no manendry le ministre ny atitany dia faharoa manarak'izay roa taona mialohan'ny fifidianana roa taona aorian'ny fifidianana tsisy affectation azo atao amin'ireo administrateur ireo avela ireo anao tsara lesy fa ireo professionnel dia amin'izay fotoan'izay madio tsara ny élection. Tsy ny fisafidianana rafitra politika iray ihany no zava-dehibe fa ny fahafahany mamaly ny filan'ny vahoaka sy ny fampandrosoana ny firenena amin'ny fomba mitovy manerana ny nosy hoy ny fanazavana. Fa niravina tanteraka ny disadisa teo anivon'ny aviation civile de Madagasikara efa nisy ny fionana teo amin'ireo mpiasa sy ny ministera voakasika ary no mafisina ny fampiresahana sy ny fampianona mba ho lalana ahafahana mama ireo olana rehetra izay nisy. Nambaran'ny tale général ny ACM fa manaramaso akaiky ny rara Boeing 777 ihany koa izy ireo. Narcisy Karazafy sy mbola avatsara no mitondra ny antsipriany izay. Mbola isan'ireo raharaha mampametra-pantanina ny raharaha 777 nambaran'ny tale général-ny ACM Rakoto Arsobaba fa efa nanendry mandataire juridique izy ireo anaramaso akaiky ny vizotry ny fanadiadiana iantohana ny fanajana ny lalàna sy iantohana fa tsisy fanodikodinana mety hitranga mandritra ny famotorana sy ny fitsarana. Nambarany fa mbola mampanany fisin'ireo olon-tsotra mbola tazonina ponja noho izany tsy azo ekena ny fiarovana ireo olona ambony afa mety voatonina. Anisan'ny dingana efa natao ny fiaonana tamin'ny mahasoivoan'ny États-Unis sy ny fifampiresahana tamin'ireo firenena hafa voakasika ny raharaha. Tanjona amin'izany ny ampahafantarana ny zava-misy sy hanamafisana ny fiara-miasa amin'ny fikatsahana ny marina atao ambadiky ny raharaha iny. Mbola manahirana tokoa ny mahakasika ny raharaha Boeing 777 anankidimy ary araky ny voalazako teo moa nisy ny fanamboarana ny mpitantana teo anivon'ny ACM Aviation Civile de Madagascar dia efa manana mandataire juridique izay zany amin'izao fotoan'izao vaovao dia io zany no hanaraka mahakasika ny dossier rehetra fanadiadiana izay efa nitranga tamin'ny herintaona dia mitohy hatramin'izao. Dia araky n'izay lazaiko anareo izay hoe tsy mijanona fotsiny eto amin'ny tany républicaine Madagasikara ny raharaha fa misy firenena karazany telo farafahakeliny idiran'io raharaha io. Fantatsika koa moa aviaizan'ny fiaramanidina Boeing dia anisan'ny tompony raikitra amin'izany mahasoivo anankiray ihany koa efa nisy fampiresahana nataonay. Na izany zany nisy ny karazana hoe fiatolona kely satria fantatsika fa niova nisolo ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro fa marina mihitsy ny fanontanianareo mpanao gazety ny amin'ny hoe tsy rary ny ary tsy dia mety loatra raha ohatra ka ny olona tokony voasazy indray no miriaria. Nanome tokony ACM fa nohy anaramaso akaiky ny vizotry ny raharaha ary tsy hamela izany raha tsy mivoaka ny marina mikasika ny fitantanana anatiny kosa nambaran'ny tale général-ny ACM fa efa milamina ary mizotra araky ny tokony ho izy ny raharaha eo anivony ity orinasa ity. Naverina nosokafana rehefa nikatona nandritra ny taona maromaro sy ny sedra olana nandritra ny volana maromaro ihany koa ny sekolim-panjakana manofana ireo matianina eo amin'ny sehatra ny sidina sy ny toetrandro eto Madagasikara na ny ENEAM etsy Ivato. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity ny taratasy fahazahoan-dalana ampianatra na ny agrément ahafahana manokatra indray ity sekolim-panjakana ity. Narcisy Karazafy sy mbola avatsara trany.
Niorina tamin'ny taona 570 amby arivo ny sekolim-panjakana manofana ireo matianina eo amin'ny sehatry ny sidina sy ny toetrandro eto Madagasikara na ny ENEM. Ao no anofanana ireo mpanamory fiaramanidina matianina, pilote professionnel, ireo agent technique d'exploitation ary ireo teknisiana momba ny météorologie. Ahitana fampianarana amin'ny teoria sy ny fanazarantena ankianja ny fiofanana manaraka amin'ireo fenitra iraisam-pirenena amin'ny feno sehatra ny fiaramanidina. Za manokana aloha zao ATE fa misy ankizy hafa manao ohatran'ny hoe CPL, pilote professionnel zany. Dia ho anay ATE zay technicien ohatran'ny hoe karazana ingénieur au sol zany. Dia ny pilote moa pilote manidina, mitovy formation anay mitovy ihany. Mitovy mihitsy ny formation anay fa zay fotsiny tsy manidina aloha hatreto. Fa raha amiko manokana aloha za mbola anohy amin'ny resaka pilotage aoriana kely eo dia tikazany hoe afaka anidina zany aoriana kely eo. Fa ho anay zay anao ATE manokana dia mijanona ao ATE ihany izy zany ingénieur au sol. Ny fianarana, fizotra fianarana dia arakaraka mitovy. Samy 6 volana daholo ny théorie. Dia ny ATE aorianan'izay ny ATE manao pratique. Maharitra arakaraka ny stage hitanao fa ny pilote mila manesika 150 heures de vol na 200 arakaraka ny fianarana fa ny anay aloha 200. Dia rehefa vita izay 200 heures de vol dia mahazo licence na pilote privé aloha voalohany dia pilote professionnel après. Efa safidy hatry ny ela ny anatra tetỳ anivon'ny sekolim-panjakana manofana ireo matianina eo amin'ny sehatra ny sidina sy ny toetrinandro eto Madagasikara na ny ENEM ho ity tovovavy iray nofinofo izy ny hiasa eo anivon'ny Madagascar Airlines. Izy aloha sarotsarotra ny fianarana aloha resako voaloha hoe sarotsarotra ny fianarana amin'ilay izy satria anao zany mila to dia mahazo an'ilay bazan'ilay izy hoe azo hatramin'ny voalohany ilay izy fa hoe aty aoriana voeritreritra hianatra an'ilay izy dia sarotsarotra kely fa azo aty amin'ny voalohany ilay izy. Dia raha resaka hoe fiainana en tant que vehivavy indray betsaka ny pilote vehivavy fa ilay izy zany misy hoe sakana kely ihany eo amin'ny niveau fianakaviana na vehivavy na lehilahy misy sakana kely eo amin'ny niveau fianakaviana hoe tsy matesika na zao eritrereto hoe miasa atao Madagascar Airlines na reto Madagascar eto aloha fa avy hoe manana opportunité any fa ny eto aloha tena hoe tifirina hoe hiditra tafiditra amiko. Heritaona sy tapany no nodikodina teo ny mpitantana ny sekoly afa tsy nentina hafen'ny fepetra no takin'ny ACM ary ny afara tamin'ny fanesorana ny fahazahon-dalana mpianatra zany. Iray volana sy tapany izao no nametrahana mpitantana vaovao ary androany naverina tamin'ity sekolim-panjakana ity ny fahazahon-dalana mpianatra indray. Tsy taratasy fe taratasy fotsiny ity notolorana androany ity afa-porofo mazava fa manaraka ny fepetra sy ny fitsipika manan-kery ny fiofanana eto anivon'ny sekoly ary manan-kery maneran-tany ny diplôma azo eo anivony ity sekoly ity raha ny fanazavana nomen'ny ministry ny fitanterana sy ny famantarana ny toetry ny andro. Porofo mazava izy io fa miroso ny fanavozana ny repoblika amin'ny fanomezana fahafahana ho an'ny tanorantsika azo fifanana mendrika sy araka ny tokony ho izy eto an-tanindrazana. Ankoatr'izany ity fahazon-dalana ity dia manamafy ny mahazo antoka ny sekoly ka izany dia mafisina indray ny laza ny tany aloha tany ary anisan'ny tanjona ny sariana ireo mpianatra avy any ivelany hisitraka ny fampianarana eto amintsika. Manana foto-drafitr'asa ahafahana mametraka fiarah-miasa amin'ny lafiny maro izy anatin'izany. Ankoatr'izay dia manana seranam-piaramanidina maro i Madagasikara izay harena lehibe ahafahana mampandroso ny fifandraisana anatiny maneran'ny nosy. Araka izany dia ilaina ny fanofanana sy fanatsarana ny fahaizan'ireo tanora miasa eo amin'ny sehatra nabakabaka. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany ity fahazahon-dalana ity teo anatrehan'ny mpanolontsaina avo ny fiadidinan'ny repoblika ny ministry ny fitanterana sy ny famantarana ny toetry ny andro ny tale jeneraly ny ACM ary ny tale vaovao eo anivon'ny ENEM sy ireo mpianatra teto anivon'ny sekoly. Ady amin'ny kolokolo kosa indray dia mamarana ireo hetsika fanomanana ny fanombanana iraisam-pirenena izay tafiditra ao anatin'ny fihodinana faharoa amin'ny fifanarahan'ny firenena mikambana iadina amin'ny kolokolo i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ho avy eto amintsika ireo mpanombana ny fahatelopolon'ny volana Jona hatramin'ny faharoan'ny volana Jolay ho avy izao. Fanombanana izay ifototra amin'ny fandiniana ny fifanarahan'ny lalàna malagasy sy ny fampiarana azy amin'ireo fenitra iraisam-pirenena raha ny fanazavan'ny tato-baovao ny Andro Miaratina Sarotsindatsariny Mathieu Princy. Ao anatin'ny fanatanterahana ireo fifanakeny iraisam-pirenena nankatoavin'ny firenena malagasy Madagasikara ka miomana andalo dingana lehibe amin'ny fanombanana ny rafitra sy ny hetsika iadina amin'ny kolikoly.
ho avy eto Madagasikara raka izany ireo délégationna manam-pahaizana mpanombana no tendreny Djibouti sy Tanzanie miaraka amin'ny fanohanana amin'ny lafiny teknika ny birao ny firenena mikambana misy tanany zava-mahadomelona sy ny eloka bevava ny 3 jona hatramin'ny 2 jolay ho avy izao. Efa nisy ny fanombanana 10 taona laza izay izay nifantoka tamin'ny famaritana ny sy fanasokajiana ireo eloka mifandraiky amin'ny kolikoly. Iompana amin'ny loha hevitra teknika roa lehibe kosa ny fanombanana atao amin'ny Madagasikara amin'ity andiany ity anampy amin'ny fampidirana ireo valiteny omen'ireo fanamarihana atao ny fanjakana mpanombana ary koa amin'ny fanomanana ireo fandraisana anjara ataon'ireo sampana rasy androm-panjakana mandritra ny fitsidihana fanombanana dia manatanteraka atrikasa mandritra ny 2 andro ireo mpisehatra voakasika rehetra hijerena sy anomanana ireo antotan-kevitra rehetra ilaina amin'izany. Ataontsika amin'izao fotoana izao zany dia ny manorina ny valiteny sy ny atotan-kevitra sy ny tahirin-kevitra rehetrarehetra ahafahana mampiseho ny zava-bita ny fandroso miady amin'ny kolikoly nataontsika nandritra n'izay fotoana elaela izay marihana fa dingana faharoa ty satria efa nisy ihany koa ny fanombanana ny Madagasikara tamin'ny 10 taona lasa fa ny fanombanana antsika mitondra izany dia ny faharoa sy ny fahadimy ny fifanarahana io zany hoe mahakasika ny fisorohana ny kolikoly sy mahakasika ny famerenana an'ireo arena maroto azo avy amin'ny kolikoly amin'ny fanjakana. Ifantoka amin'ny fanamarinana ireo antotanisa sy tahirin-kevitra no avaozina mifandraiky amin'ny toko faharoa na ny fepetra fisorohana ny kolikoly sy ny toko fahadimy famerenana amin'ny fanjakana ireo arena azo avy amin'ny tsy ara-dalàna ao anatin'ny fifanarahana firenena mikambana hiadina amin'ny kolikoly izy ireo. Manamafy ny mahazava-dehibe ny fisian'ny fanombanana ny tompon'andraikitra anamafisana ireo fepetra rehetra hiadina amin'ny kolikoly. Satria dia manamafia ny lalàna izay efa noraisin'ny Madagasikara sy nakatoaviny teo amin'ny sehatra resan'ny firenena ary indrindrandrindra ihany koa anampy antsika amin'ny fanatsarana antsika amin'ny adeto amin'ny kolikoly. Nisy ireo fanatsarana nentina tamin'ny fanombanana farany ka tafiditra anatin'izany ny fampandraisana ny sehatra rehetra hiady amin'ny kolikoly. Tsy vitan'olo-tokana irery atao izany hoy ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena. Dia misy ny fanatsarana nentina tanatin'izay sotra fanaovana izay eo anatin'izay moa zany fampandraisana anjara kolikoly sehatra hafa ohatran'ny fanjakana anatin'izay sotra fanaovana izay tonga dia fametanana tokony fanjakana sy ireo rafitra sehatra isan-karazany tanteraka izay moa zany atao ny targetran'ny fifanarahana isam-pirenena sika miaraka mandeso fa tsy afaka hoe mandesy amin'ny tenany tena manokana fa izay fiarahana izay ihany atoky ny fomba-piasana. Ankoatra ireo toko faharoa sy toko fahadimy hodinian'ireo mpanombana akaiky ihany koa ny lafin'ny fangararana eo amin'ny fanomezana tsenam-barom-panjakana, ny fitantanam-bola-panjakana, ny fitsipitondran-tena ho an'ny mpiasam-panjakana ary ireo rafitra fisorohana ny famotsim-bola. Hotombanana ihany koa ny fahitsiany ny rafitra fitsarana, ny fahafahan'ny vahoaka mahazo vaovao ary ny fandraisana anjara ny fiarahamonim-pirenena sy ny sehatra tsy miankina amin'ny ady amin'ny kolikoly. Vaovao avy ao anivo ny commune Antananarivo renivohitra kosa indray isan'ny tombontsoa lehibe entiny fahadiovana ny fiarovana ny sy ny fiarovana ny fahasalamam-bahoaka rehefa voakirakira tsara ny fanarinan'ny fako sy ny fikojakojana ny tatatra dia miena ny fiparitahan'ny aretina isan-karazany manampy amin'ny fisorohana ny valana aretina sy ny loto mety hanimba ny fahasalaman'ny mponina izany hoy ny filohan'ny délégation manokana tanàna Antananarivo renivohitra androany. Izy no izany ny etsika lehibe ho fanadiovana ny tanàna Faobe izay ho tanteraina ny sabotsy izao isam-pokotany. Etsika izay iarahana amin'ny ministeran'ny rano sy ny fidiovana ary ny fahadiovana raha ny fanazavana. Rindra tsara ny tahiriny aina. Renivohitra Madagasikara Antananarivo ary izy no fitaratry ny firenena eo anatrehan'ny vahiny sy ireo mpitsidika tonga eto an-toerana. Noho izany dia manana lanja lehibe ny fitandronana fahadiovan'ny tanàna satria tsy vitany hoe manatsara ny endriny fotsiny izany fa misy fiantraikany vantana amin'ny fiainan'ny mponina sy ny fampandrosoana ny firenena ihany koa. Izany no antony fiaraha-mientana izay ataony sabotsy izao amin'ny fanadiovana Faobe mba hipaka any amin'ny rehetra fa mandrora mitsilany ny fanariana fako etseroa sy ny fandotona ny tanàna hoy ny PDS ny tanàna Antananarivo. Fa tsaratsara kokoa raha itsika rehetra izao miara-mientana manintana an'ireo mponina eny amisantsika eny amin'ny fokotany isatsika tsirairay avy eny amin'izay fanentanana mba hanadiovana an'izay
mino aho fa azo vokatra tsaratsara kokoa noho rehefa misy an'izao atsika. Ny tonga lafatra tsy misy fa izay fahazahoana vokatra tsaratsara kokoa zay no izahantsika iara-tao. Eto dia misoratra ny ministera an-dranokoa izay eo akaiky ny tanàna, eo akaiky ny commune rehetrarehetra rehefa Madagasikara foana amin'izay resaka fanadiovan'izay. Tsy eo Antananarivo ireny ihany aty hetsika izay isy amin'ny sabotsy saodia fa hetsika manerana Madagasikara ary ezakitsika mba ataontsika fanao izay ezak'izay ary indrindrindrindra izay sorako anareo chef tany izay tonga manatrika etaona izay isorako anareo sahady izay fanentanana any pony eny amisantsika tsara aven'izay satria izay eto anivon'ny commune dia tsy avitireny an'izany fametanan'izany. Ny ministry ny rano sy ny fidiovana ary ny fahadiovana kosa dia nanamarika fa raha ho any eto Antananarivo renivohitra dia ahitana taratra ny fahalotony tanàna ny zava-misy amin'ny toerana iva. Manana andraikitra amin'ny firosoana amin'ny fanarenana ny zava-misy ny rehetra fa tsy ny commune Antananarivo renivohitra irery na ny ministera irery ihany hoy ny fanazavana. Telo amby valopolo isan-jato ny malagasy dia tsy manana foto-drafitrasa fanadiovana sahaza azy. Valo amby valopolo isan-jato no tsy manana fitaovana sy tolotra fototra momba ny fidiovana. Ary 9 isan-jato ny tokantrano dia mbola misotro rano maloto tsy voadio. 5 isan-jato amin'izay 5 isan-jato amin'izay dia any ambanivohitra. Amin'izao fotoana izao tsika dia hiara entana. Fantatritsika tsara fa maro ireo toerana tena maloto manerana Madagasikara. Raha tsy teny ny toerana iva ihany raha ny eto Antananarivo renivohitra fantatritsika tsara zany. Efa miezaka ny ministera amin'ny alalan'ny projet natetika asa PIA 2 efa hitanareo ngamba amin'izao fotoana izao ny asa irahantsika amin'ny Union Européenne, ny ambassade de France ary ihany koa ny AFD efa manao an'izay asa izay ny projet PIA 2 na izany zany tsika rehetrarehetra izao tompona andraikitra efa lazaina foana fa rehefa tsy mandoto dia namany manadio ary mandrora mitsilany amintsika rehefa mandoto ny tanànantsika. Misy ny sazy amina fanariana fako etsero ho Antananarivo na ny ora fanariana fako aza dia misy fetrany mba hisoroana ny fahalotony tanàna hoy ny fanamafisana. Tsy ny fampiarana ny sazy no zava-dehibe fa ny fahatongavan-tsainy tsirairay mba tsy handoto sy anarinary fako endrehetra eny hoy ny mpitantana ny tanàna Antananarivo. Ny anivon'ny tsena eto Antananarivo izay tena anisany fako betsaka indrindra, anisany tena fako alay SMA betsaka indrindra ary ny resaka fako no mandany telopolo betsaka indrindra eto anivon'ny commune urbaine Antananarivo. Ny vola tokony anaovan'ny commune foto-drafitrasa tsaratsara kokoa amin'ny mpiarabelona dia lasa amin'ny fanangonana fako fotsiny. Fa raha manana finiavana itsika olom-pirenena tsirairay ihany amin'io fanadiovana io mihina fa hieny izay fandaniana eo anivon'ny commune urbaine zay amin'ny fanangonana an'ireny fako ireny. Entinareo chef tany misy an'izay sazy mipetraka izay tokoa amin'ny resaka reo fako ary atreto misy koarana ny ora fanajana fanariana fako raha nitsaroky tao fahazazako aloha misy mihitsy ny tsy haiko moa le fomba fitenenana azy iny any vovokotany miditra ny tokantrano mijery ny tokotany sy ny toilety ao amin'ny tokotany tsirairay avy taloha. Raha avy io zany hoanalo ny za faneliko raha iverana zany satria lasa miverina mianatra ny zavatra tokony efa itsika taloha manko tsika amin'izao fotoana izao satria tsy haiko hoe taizany tsy baranany fa raha tonga saintsika dia miofo ty tanàna Antananarivo ty. Anomboka amin'ny enora maraina ny fanadiovana fahobe izay ho atao ary ifarana amin'ny 1:10 sasany maraina ho iatrany ny fanazavana. Misy ireo fitaovana hoentina manatanteraka izany eny anivon'ny ministeran'ny rano sy ny fidiovana ary ny fahadiovana ho an'ireo fokotany izay sahirana amin'izany hoy ny fanamafisana.
fa mitoy ny ezaka fanatsarana ho an'ny fitantanana ny fako eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao raha anisan'ny olana na be resaka nandritra ny taona maro ny fandorana fako teny amin'ny toerana fanarim-pako eny Andralanitra dia nambarany tompona andraikitra fa tsy ampiarina intsony izany amin'izao fotoana izao. Nosoloana teknôlôjia vaovao ahafahana mandevona ny fako ireo fomba fanao teo aloha vokatry ny fiaraha-miasa teo amin'ny Madagasikara sy ny firenena Japonais tamin'ny alalan'ny tetikasa Zesda Ridra Sarny tahiry ny aina atranty. Tsy dorana intsony ny fako eny Andralanitra amin'izao fotoana izao. Teknôlôjia vaovao mandevona fako misavovona no ampiasaina. Fiaraha-miasa tamin'ny firenena Japonais sy ny tetikasa Zesda izany mba ho fitantanana ny fako eto Antananarivo. Hoy ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny rano sy ny fidiovana ary ny fahadiovana. Isan'ny nahazo tombony Antananarivo tamin'ity tetikasa ity satria ankoatra io fandevonana fako io dia teo ihany koa ny fahafahana amin'ny taona ara-potoana ireo fako manerana ny boriboritany hoe ny Andralanitra amin'ny alalan'ireo fiarabe izay fanomezana. Hoy ny fanamafisana. Fukuoka moa ny anarany amin'ny fiteny japonais ny teknisiana moa afaka manazava bebe kokoa fa zany hoe ireo entona simika izay raha hoe amin'ny mandoro fako fotsiny ohatra antsika dia ireo entona simika izay miparitaka amin'ny manodidina io teknôlôjia io nefa tsy mamoaka an'izay entona simika tsy amin'izay fandoran'izay fa voatazona ao anatin'ny toerana any ambany any zany ny entona simika ka tsy mamoaka an'izay amin'ny toerana manodidina eny Ambohimangakely sy manodidina eny moa zany izy Antananarivo renivohitra. Tsisy intsony ny fandorana fako eny Andralanitra zany ny fampiasana an'io teknôlôjia io. Ankoatra izay dia eo am-pikaroana toerana ahafahana mametraka ny fako any Antananarivo sy ny manodidina ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Tsikatra mantsy ny fahafenoany io toeram-panarim-pako io. Mandra-pahatongavana amin'izany anefa dia izahana hatrany ny anatsara ny fitantanana an'io toerana fanarim-pako io raha ny fanazavana hatrany. Hatreto aloha Andralanitra no ezahana amboatsaraina arak'izay mandra-pahitana toerana. Marina tokoa ny teninao efa manomboka efa feno Andralanitra efa manomboka ny fitadiavana toerana hafa fa fantatsika fa somary manano sarotra izay fitadiavana toerana izay satria ataontsika hoe fakona toerana ray afindratsika amina commune ray ataoko hoe vitsy ny commune mety anaiky an'izay fa eo mifiara-miasa amin'ireo commune manodidina ary eo nefa fitadiavana an'izay zana zany aparitaka ny fanaterana fako amin'ny toerana maro isan-karazany. Ny zana koa zany amin'ireo toerana fatra manodidina Antananarivo mba samy anana an'izay toerana fitobiana fako izay fa tsy ho aterinao Andralanitra daholo fa amin'izany ny Antananarivo renivohitra moa zany ny efa ao dia ezahana tsara hatrany. Mahatsiaro afa-po tamin'ny fiaraha-miasa sy ny andrana izay nataony eo anivon'ny mpiara-miombonantoka amin'ity tetikasa ity raha ny fanazavana. Itoy hatrany ny ezaka fifanohanana. Oui, nous sommes très satisfaits de travailler avec le ministère, aussi CEA, parce que c'est comme issue de déchets solides, c'est très important pour améliorer la vie de citoyens. Et donc, oui, toujours CEA et le ministère a son propre initiative pour améliorer la situation. Donc, comme l'a dit la coopération japonaise, nous allons toujours accompagner avec développer ou améliorer la gestion de déchets de Antananarivo. Donc, nous souhaitons que le gouvernement CEA va continuer en utilisant la technologie ou manière ou plan d'action que nous avons élaboré ensemble pour maintenir très bon comme bel village, belle ville d'Antananarivo. Androany moa dia nisy ny atrikasa izay nitanterana sy nitondrana tatitra tamin'ireo ezaka vita tamin'ity tetikasa ity. Na dia ho an'ny commune Antananarivo renivohitra aza ny tetikasa dia nasaina ny atrika izany ireo be ny tanàna manodidina ny commune Antananarivo renivohitra. Ny tanjona hoy ny fanazavana dia ny ahafahana miara-miasa ho an'ny commune Antananarivo renivohitra sy ireo commune manodidina azy iara isalahy amin'ny fitantanana ny fako. Toy ny fanao isan-taona dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny santabary santabokatra ao amin'ny commune Talatamaty. Etsika hanomezana sehatra ny tantsapamokatra ao an-toerana ity etsika ity. Ny fanirandalana tamin'izany ihany koa ny fanolorana ny zaridaina azon'ny mponina rehetra ao Talatamaty ampiasaina. Teny an-toerana ny atrika izany ny solombavam-bahoaka Mamirabenirina sy ireo tompona ndraikim-panjakana ao anatin'ny distrika ny Ambodiatrimo. Ny Antsipriana izay.
tsy maintsy homendanja ny vokatra isantsokajiny toy ny fambolena ny fiompina ny asatanana ary ny vokatra indostrialy ny setra famokarana fototra izay lalana mampandroso ny firenena voakasika izany manokana ireo tantsapamboly sy mpiompy izay mahatratra 800 ny ponina manerana ny nosy raha maherin'ny 700 kosa izany ho an'ny kominy Talatamaty ao anatin'ny distrika Ambohidratrimo fa indohan-drararaka izany ny fanosehana ny tantsapamokatra amin'ny alalan'ny asa mivaingana ankoatra ireo hoe izaka nampiana ny tantsa manokana fotoana iray isan-taona ho an'ny komina amindronan'ireo tantsapamokatra ny Santabary sy Santabokatra izay mampifandray mivantana ny tantsa ny mpanjifa ary ireo mpiara-miombonantoka samihafa. Anisan'izany mba ho tanisaiko vitsivitsy eo ny fizarana masomboly ny fitaovam-pamokarana sy fitaovam-pambolena ny fanomezana zezika ny fanokafana lalan-drano ny fampiofanana ara-teknika mba ahafahan'izy ireo mampiasa amin'ny fomba fambolena sy fiompiana moderna sy mahomby kokoa. Ity Santabary Santabokatra ity dia sehatra iray ahafahan'ny tantsazy mpiompy mpanao asa tanana ireo industrialy ihany koa mampiranty ny vokatra sy ny fahaiza-manaony ny fanakalotra kefa mahazo fahalalana vaovao ary manamafy ny fiara-miasa amin'ireo mpisehatra samihafa. Fototry ny famokarana sy ny fiantoana ny fahavitena ara-tsakafo ny tantsary mipaka avitrany amin'ny fampandrosoana ny firenena miavaka ny kominy Talatamaty atao anatin'ny distrika Ambohidratrimo amin'ny fananany tantsa sy orinasa maro afaka mampiodina ny fiainan'ny mponina ao aminy. Ankoatra ny mahasotoavina ny Santabary famantarana vaninandro anehoana ny maha-malagasy indrindra mariky ny toe-karena ho ny solombavam-bahoaka na izany na tsy izany mila fitsinjovana ny sehatra teny ankinany fiainam-bahoaka tahaka izao. Raha sehatra fiarina dia misy ny rehetra ary misy maro eto amin'ny kominy Talatamaty. Anisan'ny manana orinasa maro tsy hoe anisany fa komina manana orinasa maro indrindra ny kominy Talatamaty teto amin'ny distrikina Ambohidratrimo raha voatazona ihany koa ny maha-komina ambanivohitra misy ny fotom-piveroman'ny malagasy maro anisa azy eto amin'ny kominy Talatamaty satria misy ny lemakazo ambolena eto, misy ny toerana malalaka azo ompiana eto, misy ny rano azo trandrahana eto, misy ny fiompiana trondro anisangeza indrindra eto amin'ny distrika Ambohidratrimo eto. Dikan'izay manana ny zavatra ilaina rehetra hoentina mandroso sy mampandroso ny mpiara-monina sy ny tanàna ny kominy Talatamaty miainga avy aty fotony hoy isika rehetra izany fampandrosoana izany ary mitambatra ireny eo ambany fandrindrana sy fiahinana fanjakana fohibe tokana anankiray izay ny fanaritsika ary mino sika fa ahitany maromaritra iraisana amin'izany mba ahafahantsika mitsinjo izay mahaso ny vahoaka tena araka ny tokony ho izy. Aritra efatrandro ny Santabary Santabokatra eto Talatamaty. Ankoatra ireo trano eva mampiranty ireo vokatry ny tantsa tazana ety an-toerana ihany koa ireo orinasa maro isan-tsokajiny ao anatin'ny komina. Ny fanindran-dalana tamin'ny fanokafan'izany tamin'ny fomba ofisialy androany ny fitokanana sy ny fanolorana ny zaridaim-bahoaka ho an'ny mponina eto Talatamaty. Toerana mendrika sy sahazany rehetra ho mariky ny fampandrosoana ny firaisan-kina indrindra ny fikajiana ny tontolo iainana. Toeram-pialambony fotsiny izy ity fa mariky ny fahandrosoana ihany koa, mariky ny firaisan-kina ary mariky ny fikajiana ny tontolo iainana ihany koa. Koa amin'izao fotoana izao dia manentana antsika rehetra mba hikolokolo sy hiaro ity fampirembona ity. Andeha isika hitandrony fahadiovana anaja ny foto-drafitrasa ary ampiasa aharitra sy ny taranaka ankehitriny sy ny taranaka no azo. Enim-bola nanao nanaovana ny asa izay vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny sehatra tsy miankina. Isokatra ho an'ny rehetra ny zaridaina saingy mbola tsy voafaritra kosa ny fandaminana amin'ny fampandehanana azy. Efa natolotra ny fiadidiany tanàna kosa ny tolo-kevitra ho amin'izany hoy ny fanamafisana. Fatana ho an'ny vahoaka ilay izy fa fotsiny hoe asiana fandaminana zany hoe mivoy izy izay mbola tsy vahiteny araka tamin'ny conseiller moa fa alefa teto ihany. Mivoy izy zany alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy amin'ny 5 maraina ka hatramin'ny 7 arivo dia midiny ny zaridaina après an'izay ny lahady dia mikatona ny zaridaina. Izay zany mbola tsy valideny araka tamin'ny conseiller sy ny commune fa mba proposition anay ilay izy misy miambina ato amin'ny zaridaina. Izany hoe tokony mba ho kolokoloina tsara zany ny angatana amin'ny vahoaka ny Talatamaty.
kolokoloana tsara le izy. Tena antoerana nitarika ny lanonana ny ben'ny tanàna ny kominy Talatamaty notrony ny solom-bavamboaka ny distrika Nambodratrimo Rabenirina Many ary ny lehibe ny distrika. Laharam-pamena ho an'ny komina ambony vohitra Antsiranana kosa ny famahana ny olana fototra iainan'ny mponina andavanandro hoy ny ben'ny tanàna ao antoerana. Ampy ny vola eo am-pelantanana ka ilazana fa azo atao tsara ny mampandroso raha misy ny fahavononany rehetra. Manodidina ny 907 tapitrisa ariary ny volan'ny komina amin'izao fotoana izao raha ny tatitra. Ao anatin'ny fivoriana ara-potoana moa amin'izao fotoana ny filan-kevitra munisipaly ao antoerana ka aharitra 10 andro izany raha ny fanazavana. Tato-baovao ny Andry Meratina Atrany. Manana 907 tapitrisa ariary entina ampihodonana azy ny komina ambony vohitra Antsiranana raha ny tatitra nataony ben'ny tanàna ao antoerana. Ampy ny vola ary azo antoka nisy ny fampandrosoana ho ny fanamafisana. Ifantoka amin'ireo asa metraka mivantana amin'ny mponina no tanterainy. Ankoatra ny fandaminana ny tsena, ny fanamboaran-dalana, ny fanadiovana ny tanàna sy ny sisa, mikasa anangana tsena vaovao ny komina ampidiran'ireo mpivarotra mbola tsy tafiditra anaty tsena. Nagnano atsika nagnano accident io amin'ny 1 milliard 700 millions io nampihany zay accident taloha tsara nampiasaina le vola ampelatagna atsika io amina 4 milliard 600 millions ariary io nandeha indesitsika ampandroso ity digotana namamatsika ty be zegny zaho eto ben'ny tanàna tompona andraikitra voalohany dia mivolagna amintsika vahoaka fa tsy maintsy mandroso atsika ka fa tsy tia androso eky tsy haiko fa be vola zegny mety hiasana eto tamin'ny tanàna Antsirana. Maro ny raha mety atao amin'izegny ny lalana robadrobakagny ny toeram-pivarotana amin'ny tanàna ty mety hatsaraina ny trottoir atsika eto koa ny tena misongadina aminazy i bazary kelitsika ty isokatra fa tsy olo jiaby atanam-boaka 4 arivo tandry ao. Ao anatin'ny fivoriana ara-potoana moa amin'izao fotoana izao ny filan-kevitra munisipaly ao antoerana andinika ny momba ny teti-bolan'ny komina sy anaovana ny tatitry ny asa vita ary amaritana ny fanatsarana na fanitsinjany. Talohan'ny budget additionnel nisy budget primitif 2026 ny budget primitif 2026 dia taony nisy mivinavina nataony exécutif zay tareny ben'ny tanàna ka nandritra ny budget primitif 2026 zay misy teti-bola faritana atao ka ty additionnel ty ao ny manao ajustage izy koa zany adika amin'ny pied tsotsotra manao rectification ndraiky ajustage ny vinavina zay fanatao tary amin'ny alalan'ny teti-bola ka anatin'izay ny ekipany ben'ny tanàna manao tapitra ny asa nataondreo ary anjarany mpamontsena no manontany hoe ino no antony tsy navita asa ty raha vita ma izy arabainareo amin'ny vokatra zay nataondreo raha tsy vita ino antony. Natomboka ho Malalarby 17 Jona 2024 tao amin'ny lapan'ny tanàna Antsiranana ny fivoriana ara-potoana andiniana makasika ny teti-bolan'ny komina. Izany dia teo ambany fitarian'ny ben'ny tanàna Antsiranana ary notrony ireo manampahefana sivily sy miaramila tany-an-toerana niaraka tamin'ireo mpanolotsain'ny tanàna. Aritra 10 andro araka ny voafaritry ny lalàna 720 tsipika 20 ity fivoriana ity. Ny votra indrindra izany ihany koa ny amaritana ny sy ny fiara-miasa amin'ny komina sy ny mpiara-miombona antoka anampina ny vola miditra amin'ny komina amin'ny alalan'ny etra alohan'ny vahoaka. Raha tsy misy ny fiovana ny 20 Jona izao no anaovan'ny mpanolotsaina ny tatitra feno momba izany. Nankatoavin'ny parlemanta Europeana tamin'ny vato 870 ny lalàna vaovao mikendry ny fanafainganana ny fandroana ireo mpifindra-monina tsy manana taratasy ara-dalàna ao Eropa. Misy 870 kosa ireo nitsipaka izany rafitra izany. Afaka anangana foibiany ivelany ny vondrona Europeana andraisana ireo mpifindra-monina tsy manana taratasy ara-dalàna ipetrahana ao Eropa ireo firenena Europeana mialohan'ny amerenana ireo mpifindra-monina tsy ara-dalàna any amin'ny firenenany aviny raha ny fanazavany ny Antsipriana izay. Europeana tamin'ny vato 770 Malalarby ilanana vaovao azahoan'ireo firenena ao amin'ny vondrona Europeana manangana foibe any amin'ireo firenena hafa ivelan'ny vondrona Europeana ho fandraisana ireo mpifindra-monina tsy nahazo lalàna ara-dalàna hijanona ao Eropa.
araka io lalàna eo azo alefany amin'ireo fohibe ireo olona nangataka fialokalofana nefa nolavina ny fangatahany mandra-pahavitany fikarakarana famerenana azy ireo any amin'ny firenena naviny. Ilaina ity lalàna ity hoy ireo nankasitraka satria hitany tsy fahombiazan'ny rafitra ampiasaina amin'izao fotoana izao. Raha ny totanisa dia manodidina ny 200 monja amin'ireo fanapahan-kevitra fandroahana mpifindra-monina no tena tanteraka eo anivon'ny vondrona Eoropeanina. Naneho fahavinonana nampiatra ity rafitra vaovao ity ny firenena sasany toa ny Grèce izay mikasa hanangana ny fohibe voalohany amin'ny taona 2024 raha mbola eo am-pandiniana kosa i Allemagne, Autriche, Pays-Bas ary Danemark. Na izany aza maro ihany koa ireo manohitra ity lalàna ity. Misy 700 izy ireo no nandà satria heverina fa mety ampidi-doza ho an'ny zon'ireo mpifindra-monina ny fametrahana azy ireo any amina fohibe ivelan'ny vondrona Eoropeanina. Na dia efa lany tamin'ny vato 700 azy ity rafitra ity dia mbola nisy ihany ny fifamaliana ary nafana ny fifanankalozan-kevitra nandritra ny fandaniana azy. Manamarika ny fanamafisan'ny vondrona Eoropeanina ny politikany momba ny fifindra-monina izao fanapahan-kevitra izao. Efa nisy tetikasa mitovitovy tamin'ity lalàna ity nataon'ny Royaume-Uni sy Italia taloha saingy niatrika sy tsakana ara-pitsarana sy olana tamin'ny fampiarana izany ireo firenena ireo. Dahoary arahantsika kosa indray ireo tranga hafakely maneran-tany. Vatolampy voajanahary tena mahavarina hitany andrefan'ny Norvège ao amin'ny faritry Vestland akaiky ny tanànan'ny Odany Trolltunga. Eo amin'ny 700 metatra eo ambonin'ny fariny Ringedalsvanen misy azy. Midika hoe langue de troll ny anarany satria mivoaka amin'ny tsivalana makany amin'ny habakabaka ilay vatolampy. Izany hoe toy ny lela miantona eo ambonin'ny antsana ary mahita ny akanton'ny tontolo manodidina. Malaza maneran-tany ity toerana ity noho ny hatsarany. Ahitana tendrombohitra mijoalajoala ary farihy midadasika eo ambaniny. Sarotra sy mitakezaka lehibe ny fitsidiany any Trolltunga satria mety haharitra 7 ka hatramin'ny 12 ora ny didongotra. Mandalo lalana tendrombohitra isan-karazany ny mpandeha ary indraindray misy ranomandry na dia amin'ny fahavaratra azy. Anisan'ireo toerana be mpitsidika any Norvège ihany koa ny Trolltunga. Manodidina ny 7 alina eo ireo mpizahatany mitsidika azy isan-taona. Isan'ireo firenena fitsimponina indrindra eto ambonin'ny tany ity valu. Firenena ahitana nosy kely atoll miparitaka ity valu izay hita amin'ny ranomasimbe Pasifika any Polynésie. Anisan'ny firenena kely indrindra eto tany izy satria manodidina ny 920 km/h monja ny velarany. Ahitana atoll 5 ity valu izay nosy kely miendrika boribory ary aran-dranomasina no mandravitra ny sisiny. Manodidina ny arivo sy iray alina ny mponina ao ity valu. Ny ankamaroan'ny mponina dia mipetraka ao amin'ny atoll Funafiti izay misy ndrenivohitra. Marefo manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny fiakarany avon-dranomasina ity valu ka isan'ny mampiavaka azy amin'ireo firenena hafa izany. Kely dia kely ny avon'ny taniny ka atahorana ho levina na ho lasan'ny rano ny ampahany lehibe any aorinany. Eo amin'ny lafiny kolontsaina, manana ny fomba andraza manokana ity valu toy ny dinety-paharazana antsoina hoe fatele, ny mozika ary ny fomba fiainana mifototra amin'ny fiarahamonina. Ny jono ny fanankalozana ny fiveloman'ireo mponina ao Tuvalu. Tapitra ny fampahalalam-baovaontsika tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anona naraka izany hatramin'ny farany isaona teknisiana sy namana mpanao gazety niaraka nantotosa izao fampahalalam-baovao izao mametraka ny soafatsara veloma tompoko.